Ravina malala mpifaliana mandrakariva zao tsika miona toy izao ary indrindra miain'ny tenin'Andriamanitra, miainy izay lazainy ambarany soratra masina, ary indrindra hitaizantsika fanahintsika koa manoloana ny finoantsika ny Jesosy Tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Alarobia 9 Janoary 2022 manjinantsika ny lohateny manao hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha ariavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny hamindra fo aminay sy hitahanay. Amamehapitra ny tavany aminay ny izy mba ho fantatra ety ambony tany ny lalanao sy ny famonjenanao any amin'ny jetilisa rehetra. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiobo ny firenena samihafa satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Amen. Sasau madiwa uafakeluka umendika nilapana umendika mendika 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 umendika nilapana Sasau madiwa uafakeluka umendika nilapana umendika mendika 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 umendika nilapana. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra masina sady tsy azo vazivazina ianao ka mitondra fahavelomanao anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny arinao masina izay. Mahatsiaro ny tenanay izay Tompo fa sy tanteraka noho ny fahamasinanao, koa manatonao mpanetretena, mamindra fo aminay ary mamela ny elikay
no niavitra nitsiny Jesosy Kristy teo amin'ny asijaliana ho anay. Tompo, hamaky sian'ny mofonainy zahay, dia tarihan'ny fanaonao masina, mba mantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoanainao ilay masina, ary atsarovanay fa lehibe ny fiandriananao. Anaran'i Jesosy Kristy tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'iteny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20, ny andininy fa 9:10 ka hatramin'ny 9:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany. Fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia aningiteny izy. Ry adala sy jamba, iza ny lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny altara dia tsy mampaninona izany. Fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia aningiteny izy. Ry jamba, iza ny lehibe, ny fanatitra sa ny altara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny altara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny. Ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny. Ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanoron-dalàna sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa mandony fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo. Nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ho famindram-po ary ny finoana. Ireo tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony avelanareo ireroana. Ry mpitarika jamba, tatavanareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoran-dalàna sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny voan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny eo anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia, mba ho madio koa ny voany. Lozanareo mpanoran-dalàna sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy, izay miseho tsara tarehy ivelany, nefa ny eo anatiny dia feno taolana maty mba amin'ny fahalitoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny eo anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana, dia fiadanana ilay Jesosy Kristy tonga monjy antsika. Mofinainao antsika an'io ny vakena tamintsika teo. Matio 7:20, 9:20, dia milaza ny hafatr'i Jesosy ny antefa tamin'ireo mpitarika vahoaka jiosy, ka voakasika manao amin'izany ireo fariseo sy mpanoran-dalàna. Ka inona ny hampangany azy? Tsy ataotao foana ny fianianana aminy. Izany ry havana, tsy ataotao foana fa nianana aminy. Hitantsika amin'ny andininy 9:20 hatramin'ny 12:20 izany. Nolazain'ny fariseo fa tsy manan-kery ny fianianana amin'ny tempoly na ny altara, fa ny menina amin'ny volamena eo amin'ny tempoly, na ny fanatitra eo amin'ny altara kosa ny manan-kery. Andininy 9:20 sy 12:20. Fanaovana zinona ny fivavahana marina izany. Ny fianianana rehetra hoy Jesosy dia momba an'Andriamanitra, na ny fanatitra, na ny volamena, mba mifanaka rehetra ao aminy. Fa izay menina amin'ny tempoly dia menina amin'Andriamanitra ilay nanao azy. Ary toy izany koa, izay menina amin'ny lanitra dia menina amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Efa nolazain'i Jesosy raha teo hoe aza menina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrian'Andriamanitra izany. Any amin'ny Matio 5:7-30 izany. Ara ny fiatsaram-belatsihy, ny 3:20 ka hatramin'ny 8:20 nambarana izany. Miseho mitandrina lalàna hatramin'izay bitika indrindra ny fariseo. Tsy ratso azy akory izany, saingy ny mahadiso azy dia izay zava-dehibe tokony ho tandremana no hamahivanana, dia ny fanaovana ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana, ny 3:20. Miseho sarotiny amin'ny pitsopitsony momba ny lalàna mikasika ny fahadiovana izy ireo, saingy tsy manao zava-dehibe ny fahadiovan'ny fo mampanao anaty. Ny olona toy izany ho Jesosy dia izao mpitarika tala sy jamba, mifanohitra amin'izay tsara sehony ho hitan'ny olona ny tena toetrany anatiny, mpiatsara velatsihy. Ry havana malala, lehibe fiandrian'Andriamanitra, kanefa anjarantsika ny mandinika tsara ny amin'izay voambaran'i Jesosy Kristy, ny amin'izay nampitandremany ary nananara sy ny tenana mafy reto fariseo sy mpanoran-dalàna reto. Azonao mandinika ny tenanao ka handray izay mahasoanao ho voninahitr' Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika.
tompo misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny hafatr'i Jesosy nentefa tamin'ireo mpitarika vahoaka jiosy, ka nampiangano fa tsy ataotao foana ny fianianana aminy ary ala ny be tsara velatsia. Tompo, sitrandro ireo mararika omenao fanantenana. Toany ny asa fitsaboana, amparezinao izay azo manjo ary vonjeo ireo marisikola sy ireo sahirana, hitsonjovanao rehetra ny mpiga hatrany any koa. Tao ny fihazakazanay amin'ny asa mandrara, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasana. Ny vavaka dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: Ranay io izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny anio izay anona saza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny hijorana tolotra anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza manana inona inona, foka ny fivavahana sy ny fona mba fisaorana no hitanareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadan'Andriamanitra azo mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.